lazao any amin'ny jentilisa fa tsy ova ny mpanjaka ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Salamo 1:10. Miaina ao anatin'ny tontolo feno tsy fahamarinana isika, efa naverimberina hatrany izany, efa fantatsika rehetra ihany koa ary ny mahagaga aza dia mitombo isan'andro ity lanjany tsy fahamarinana sy ny faharatsiana eo amin'izao tontolo izao ity. Ampirisina nefa ny kristianina, isika rehetra mba hiaina araka ny fahamarinana. Hoy ny mariny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo 9:10. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah ny manjaka ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika, hitsara ny olona rehetra amin'ny fahamarinana izy. Noho izany fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izany no hiantsoana antsika rehetra, hiantsoana ny kristiana, hiantsoana ny vahoaka rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hiaina amin'ny fahamarinana. Betsaka no mahalala ny fahamarinana fa tsy miaina amin'ny fahamarinana. Tsy tokony ho sôzanina na mahi amin'ny lafiny ara-panasy, ara-pivavahana ny lehilahy sy ny vehivavy ankehitriny, indrindra fa ireo mpikambana amin'ny fiangonana, na fiangonana inona na fiangonana inona dia tokony velona araka ny fahamarinana. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina? Vakina any am-piangonana isaka sabotsy sy alahady, manamasinana azy amin'ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Jaona 7:7. Tokony hiambina ary isika zanak'Andriamanitra, vahoaka rehetra tokony hiambina manoloana ireo asan'ny Satana sy asa ratsy izay manafika antsika isan'andro ka mahatonga antsika hiala amin'ny fahamarinana vokatry ny toe-javatra maro isan-karazana. Tsy ny fahalalana na ny fahaiza-mandahan-teny any ambony pilipitra na ny fahafantarana ara-tsaina fotsiny izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra no ampirisiana ao ataontsika, fa ny fiainana ny fahamarinana. Tsy tokony hotoriana am-bava fotsiny ny fahamarinana, fa tsy maintsy hiainan'ireo izay milaza fa manara-dian'i Kristy ny fahamarinana. Manara-maso sy manombana an'ireo izay mitonona ho kristianina, izay manana ny fahamarinana, izay tokony hiavaka amin'izao tontolo izao ny anjelin'ny lanitra, ary dia manara-maso azy amin'ny antsipriana. Rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, araka ilay nivakiantsika teo hoe hitsara ny olona rehetra amin'ny fahamarinana, isy ny fitsaran'Andriamanitra. Rehefa ho avy tonga io fitsaran'Andriamanitra io, any amin'ny Apokalipsy 4:4 misy toko 9 azafady misy azy manao hoe mahatahorana omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, tonga ny andro fitsarany. Ka io fitsaran'Andriamanitra io zany, Apokalipsy 4:4, 5 misy an'izay, 9 sy ny 7. Io fitsaran'Andriamanitra io dia hijerena ny fahamarinantsika. Ahoana moa ny antonga antsika ho marina? Satria tsika ny mpanoty amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay manamarina antsika. Ny rany Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana manamarina antsika, ary ny rany Kristy izay maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana no mitarika antsika handinika ny Baiboly, hianatra ny tenin'Andriamanitra, ilay fahamarinana ho antsika. Ny fanoloran-tena ny vahoakan'Andriamanitra anao amin'ny olona rehetra, ampanitren-tena sy ny fahamarinana dia isy hery miasa mangina ho amin'izao tontolo izao. Misy olona hita indray mandeha rehefa niresaka taminy dia be dia be zany ny faharatsiana, ny kolikoly, ny asa ratsy mitranga eto amin'izao tontolo izao. Dia na isoison'ny olona izy, na rabirabian'ny olona izy, ianao ve dia ahovan'izao tontolo izao ny firenena efa be faharatsiana efa, dia hoy izy ilay olona hoe na iray aza mijoro amin'ny marina dia zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra. Ry namana, aoka hiaina araka ny fahamarinana isika. Any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika, alehantsika, aoka hiaina araka ny fahamarinana isika. Aiza ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny tenina ny fahamarinana. Iza no ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Jesosy Kristy. Jaona 5:7. Dinionareo ny soratra masina fa ho aminy no hananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara marina isika, satria mamaky ny tenin'Andriamanitra
ny tenin'Andriamanitra manambaran' Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Zany ny fanapahan-kevitra ho raisitsika isan'andro hivavaka isika. Misaotra tompo tsara fa mampirisika anay handinika ny fahamarinana ianao ary iaina amin'ny fahamarinana ao anatin'izao tontolo feno fahotana sy faharatsiana izao. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay izany noho ny herinao Jesosy Kristy tomponay. Amen.